zany mihitsy itazanana ny sainako natolotrao mba atsiay tsy anadino ireo tantara marina fa sitrakao ny olonao ho tafarina androany ao rasendra nahatazana lay sarina zo fijalina zay nentinao injao fa mitamberinao antsaky ao reo ry zay niaritanao amonjy anay
nomenao itazanana ny sainako natolotrao mba hatsy ay tsy anadino ireo tantara marina fa sitrakao ny olonao ho tafarina androany ao rasena nahatazana lay sarina zo fijaliny zay nentinao injao fami tamberinao antsaiky ao reo ry zay niaritanao amonjy anay tsy diso ianao fa nomelorina isolobonano niaretanao nandao avoko reo namanao talo vola tsaratsy anao voesoko nanginy anao fa tsy namarite nivavaka nifonao azy re niantso atsy anao noho nikapoka ny ranao latsaka no avotray overy maina foana ve zany retry zay nangai ay ny masoko te itomay matsiaro ireo taizay vitako mifonao ry tompo ô tsy animbo ianao fa tsy namarite nivavaka nifonao azy re niatso atsy anao noho nikapoka ny ranao latsaka no avotray overy maina foana ve zany retry zay nangai ay ny masoko te itomay matsiaro ireo taizay vitako mifonao ry tompo ô tsy animbo matsiaro ireo taizay vitako mifonao ry raiky ô tsy animbo mifonao tsy animbo ny ahoana ho amin'ny paoziny Jesosy hitandry dia asiko miteny aloha
voninahitranao misatra sy ajomenany manao mandrakizany fa mendrika ho anao zany retompo mpanjaka ka irao sandratra izao mihira ho anao narisomanao nidera sy lazarirany voninahitranao misatra sy ajomenany manao mandrakizany fa mendrika ho anao zany retompo mpanjaka ka indra sandratra izao mihira ho anao fiterana ny anarana raisoira izao iry izao ananatranao any andriamanitrapa panjakako oe ho ambavako manakariva ny anaranao fa mendrika ho anao zany retompo mpanjaka ka indra sandratra izao mihira ho anao nidera sy lazarirany voninahitranao misatra sy ajomenany hoanao mandrakizany fa mendrika ho anao zany retompo mpanjaka ka indra sandratra izao mihira ho anao narisoanao nidera sy lazarirany voninahitranao misatra sy ajomenany hoanao mandrakizany fa mendrika ho anao zany retompo mpanjaka ka indra sandratra izao mihira ho anao fiterana ny anarana raisoira izao iry izao ananatranao any andriamanitrapa panjakako oe ho ambavako mandrakariva ny anaranao fa mendrika ho anao zany retompo mpanjaka ka indra sandratra izao mihira ho anao mihira ho anao mihira ho anao eny tompoko a dia tonga eto motsika falotsika rehetra miditra voalohany eto angamba am'izao fotoana zay niboano zay natonga atsika niboka tany an-trano mba fa mahazo tonga eto za zay mitsangana eto moa mety efa fantatry nareo eto a fa eran'izao tontolo zao zay mitsangana mahita eto a zany a mahita eto ianareo a pasteur Noeline Rasonjanahary a avy any a FPV Manakara tonga eto zay mandalo a amin'ny fotoana zay tsy apozinay ary magaga hoe zao fotoana voalohany isin'ny fifoazana miaraka eto dia zay neto faly miarahaba nareo rehetra indrindra ianareo any pelezana any ampitan-dranomasina rehetra tsy ho voatonoko daholy a ho amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy tononoko mihitsy le hoe arabaina rilay nasoavana mbola nasoavintsika mbola le nitsingainy Jesosy le navany le malalany lehibe voninahitra amin'ilay tiany ka dia tonga eto tsika anome voninahitra azy tonga eto tsika rehetra
fa lehibe zany fitiavany atsika zany lehibe tsy azotsika vidiana vola amin'ny karena zany tsika tsy mba nararina tsika tsy maty fa zavatra narovana manokana raha ndeha zay ala ny tany manakara dia hoy Jesosy satria nataotaotra dia ohatran'izao ny zavatra nisy kely hoe andao izy izy misy olana ny mianahany reny inona le masisika rehetrarehetra reny le ravina inona avy moa ravi tsara reny huile essentielle reny ty pasteur ataovy an'izao dia ty pasteur mba atao amin'ny trano atao ohatran'izany dia nataoko tamin'ny voalohany indray andro dia nataoko teo amin'ny baolina teo navela hoe mba nanana teo fa ny masoko no hoaniny voalohany lanina mihitsy ny masoko dia rehefa natao dia nanjary ny sitranona manokana indray le raha le mamay be tao anaty maso iny anasiana rano Jesosy foana 3 andro vo afaka avy amin'izay le mpanompon'Andriamanitra nandeha taty amiko hoe lazao pasteur fa matahotra izy matahotra n'le inona ny atahorako coronavirus hoy izy taranaky i Abrahama ianao ianareo nahoana no tsy mino nahoana ny tsy mahatoky fa nahoana ny matahotra aza matahotra zay koa ny meko anareo zany aza matahotra fa efa manodidina tsika ny anjelin Jehova ho atsika rehetra zay mino naizanaiza misy atsika rehetra satria Jesosy amin'ny teny hoe minoany Jesosy tompo dia hovonjeny ianao vonjena ny akonanao fa aza matahotra tsony fa dia napetrako tariry ny menamenaka reny tsy nataoko fa menatra ny Jesosy menatra rehefa nataony hoe nahoana ianao matahotra zay ry havana ka dia tsy atahotra tsika andeha tsika andeha mivoninahitra n'ilay Andriamanitra tiatsika le tena tiatsika le mbola nanavaka atsika ho firenena masina ho azy tsika rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleluia masina Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra amen ndeha tsika idera azy anome voninahitra azy fa lehibe zany Andriamanitra tiatsika loatra zay tsy mba mahafoy atsika indrindra ho anatin'izany ady sarotra salamo fa 7:7 salamo fa 7:7 no ndeha rahantsika mamaky dia rahantsika n'ilay tompo mpanjaka lay tiatsika ny ndininy voalohany ka hatramin'ny ndininy fasivy fa 7:7 ny ndininy voalohany ka hatramin'ny ndininy fasivy dia ao arinan'izay iderahantsika n'izany Andriamanitra tiatsika zany dia ira fa 7:7 ny midera ny anaranao zay Andriamanitra tsara izy mendrika satria voaomby Jesosy isolony elikotsika fitiavana izy tiatsika foana ary dia natrany an-danitra ary tsika dia idera azy vakitsika ary ny salamo fa 7:7 diny voalohany ka hatramin'ny fasivy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miderahan Jehova fa tsara izy eny mandraka zay ny famindram-pony aoka ny Israely ianao hoe mandraka zay ny famindram-pony aoka ny taranaky Arona anao hoe mandraka zay ny famindram-pony aoka zay matahotra ny Jehova anao hoe mandraka zay ny famindram-pony tao an-katerena no ny antsoko an Jehova dia namaly ahy Jehova ka nampahalalaka Jehova no miandany amiko ka tsy atahotra inona no azon'ny olona tao amiko Jehova no miandany amiko sady mamonjy ary zaho faly ahitany amin'izay mankahala tsara ny mialoko amin'i Jehova noho ny mialoko amin'ny olona tsara ny matoky an'i Jehova noho ny matoky ny mpanapaka amen ndeha hideran'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao zany mbola afaka midera ty amin'ny tempolony zany sika rehetra ny ndininy rehetra no ataotsika Satra, Eri, Ata.
endreny fitiavanao endreny fitiavanao endreny herinao endreny herinao sapaho tena izahatra aza saotra hery aza saotra hery marasoana raha tonga ho an-danitra zay dia mbola itony iranay raha tonga ao an-davitra zahay manokona zahay manokona itoy ireny iranay aza saotra hery aza saotra hery manasoana iondrika hivavaka isika rehetra manondrika manajana ny lohanay eo anatrehanao zay ry Jesosy tompo mpanjakanay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina zay dia rainay ankalazanay loloavinay tapony lo satria le Andriamanitra tsara indrindra le Andriamanitra zay namorona anay ary namorona ny tanisa zay rehetra eo aminy a tompony fofonainay tompony fiainanay maso mandidy aminay mpanapaka anay a antoko ny fahavelomanay sy antom-pisianay antom-pietsehanay ety an-tany dia rainay ianao fa tsara loatra tianay ianao ary te ampiseho zany fitiavanao tianay a mampahery anay a anatin'ny fotoan-tsarotra zay tsy maintsy lalovanay rehetra eran'izao tontolo zao Andriamanitra tonga mampahery anay ianao tsy mandao anay tokoa araka ny teninao dia mideranao zay fa tena le Andriamanitra hatr'izay tokoa ianao le tsy mba miova ianao na omalina nio na omandrakizay dia le Andriamanitra i Abrahama rainay Andriamanitra Isaka Andriamanitra Israely zay Andriamanitra tia ka tsy miova sotranao zay rehetra mankasitraka anao zay tena mankasitraka tompo fa mbola ny fitiavanao ny fiarovanao tena marininao ny teninao hoe satria zao Jehova ny nataonareo hoe ariko ary nataonareo fonenana ny avo indrindra dia tsy nisy lozana anjoanay tsy nisy aretina kory na mangin'lainay satria nandidiny anjelinao ianao dia niaraka miaro anay dia rainay ankalazainay ianao na dia tsy tahaka ny anjely aza ampiarahanay ny feonay ho tonga eo anatrehanao a hideranao Jesosy na dia mbola manotomolotra ihany ara raiso fa voninahitry ny anaranao ary dia vokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enitra ny voninahiny tany rehetra amen nampetraka ny fiangonana miala satana dipetiny
mandeha eo na amin'ny tompontsika isika ara le tiatsika io tiatsika miaraka amintsika tsy mahafoentsika io a irahantsika manao ny hira fa 920 a tompo ao mba te eo aminao zay rehetra tonga eto a zay rehetra manatrika eto a manatrika na eto anao a dia hiaraka angataka amin'ny tompontsika ny fanatrehany atsika vavaka isika mangeta etanao zay Andriamanitra mangeta etanao zay Jesosy tiandreny teninao sakafo ny fanana ile mampatanjaka anay manadio anay ary le fanilo ny tongotra zay le fahazavany lalanay avy tompo mitenena aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy le velona sy mahery avy any Nazareta no angatahany zany amen mipetraka fiangonana ny tenin'Andriamanitra zay omenatsika dia jery irahantsika mijery eo amin'ny Salamy 8:20 ihany koa Salamy 8:20 Salamy 8:20 dia vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 3 ihany no vakitsika salamy efa haitsika fa zay no entiny eto amintsika ho fampaherezana antsika rehetra Salamy 8:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 3 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mamiko indrindra ianao Jehova heriko Jehova no aram-batoko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy Andriamanitro vato lampy alofako sy apingako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ahy miantso an Jehova zay mendrika ho derainao ka dia ho vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko amen ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen raha mamaky ny lohateny kely eo ambony eo tsika dia hoe fitantarany Jehova namonjen'Andriamanitra azy ipa Davida mpanjaka zay mpandeha nady tena navita ady maro teo amin'ny fiainany ary nampandresen'Andriamanitra tamin'ny ady rehetra natreny satria natoky an'Andriamanitra izy tena natoky ary tsy mba mandehandeha fahatany tsy mba mandeha amin'ny heriny na amin'ny fahalalany na amin'izay eritreretiny sainy fa niankina tamin'Andriamanitra feno izy ny fandriamanitra mpanjaka zany manahoana kosa tsika zany eo anatren'Andriamanitra amin'izao fotoana zao eto Davida dia miteny mihitsy hoe mamiko misy ianao Jehova mamiko tahaka ny zava mamy mihitsy satria tsapany mihitsy teo amin'ny fiainany hoe ianao mihitsy no heriko lasa tahaka ny Goliaty izy lehibe ny vatany lehibe koa ny finoany Goliaty manko dia zavatra mifamadika ny Goliaty ny vatany ivelany lehibe fa ny hery tao anatiny kely satria tsy mba niaraka tamin'Andriamanitra Davida kely zay niaraka taminy kosa kely vatana fa lehibe dia lehibe le hery niaraka taminy izy no heriny le Andriamanitra mahery le lehibe manana fanjakana tsy azo ampiororona zany le ao anatiny ary zany lehibe ao anatiny zany dia faly mihitsy izy fa nanjary Jehova heriny io aram-bato zany dia azo le ino ty vato rehefa miakatra injihan'ny fahavalo na ohatra n'izany na miafina amin'ny fahavalo dia miazakazaka dia miakatra amin'ireny aram-bato be reny no miafina tsy hitan'olona tsy afaka andehanany zany nanaovany an Jehova aram-bato hiazakazany hialofany hitadiavany famonjena manahoantsika kosa
amin'io Jehovah Andriamanitsika io amin'izao fotoana ngezabe zao mila an'izantsika. Izy ny aram-batony be batery fiarovana, ao izy no mialoka, ao aminy tsy mba misy atahorany. Za rehefa mivavaka any aminay any rehefa nahazo an'iny le salamy raiky amby 20 iny tena mamy ny fokony manomana foana hoe Jesosy Jehovah mba ataovy ambany volony elatrao ao ano mialoka, tsisy mahita, tsisy mahazo ao ambany volony elatra. Tsaroko mihitsy hoe tena faly ny foko hoe ao ambany elatra zany Jesosy zany. Ianao koa mba ataovy fiarovana avo anao manomboka zao re io Jesosy io. Aza atao anarana fotsiny de tononona eo anelantsika rehetrarehetra zao raha vao hoe mbola miampy reo ny confinement de ay Jesosy anahoana andray rety, ahoana ny fatokinao an'Andriamanitra ao. Batery fiarovana anao tokoa ve ka nafiry volana nafiry na ohatra mizany zava-miseho matoky an'izany venao. Herinao tokoa ve izy enitinao manohitra han'izany zavatra zany. Tsara vao hita de efa kivy, aiza ndray zany nyery, aiza daholo ny fanafody zara vao tonga teto de ozy ny ankizy hoe neny veva mba hisotro an'le ty de ozy hoe za efa tany nampahereziny Jesosy. Niala tany zay tsy napozinay ny alana tany Manakara. Nafanafana hoditra mihitsy efa andeha nefa zay ny maraina. Nafana mihitsy nodro de oza tamin'ny vadiko hoe tsy andeha tsika fa sao de zany tonga de tondreo hoe anao ny voalohany mihiboka rianamina ry. Tsy andeha any amin'ny hôpitaly Jesosy ny andehananao fa ianao ny teny hoe andehanao ny asanao. De nanontaniako le namako, ahoana ho fa tena mafana mihitsy noditro andeha sa tsy andeha de ozy izy hoe pastera de volo manakana ary de misaotra an'Andriamanitra mihitsy iesana aloha ianao. De nefa zay efa andeha zay teo amin'ny 2:7 mbola esana mihitsy aloha esana de voly io mihitsy ozy le de voly manakana anao fa nisy olona ny sakana anay andeha zany ianao zao pastera de aiza tsony ahitanay vola angatana mbo anampinampy anay misakafonay ohatran'izany de nasiny olona io ianao ozy izy de nesana afaka le izy tena afaka nefa rehefa eny an-dalana eniko misy mafanafana ihany any anatinatiko any tonga am'izay zay teo am'le voalohany tao andrano mafana midina daholo am'izay fa alaina le température de tena zao mihitsy nataoko hoe Jesosy ianao fa niteny fa ianao ny momba anay aza matahotra zay ny teny eny ambony tomobile aza matahotra. Nidina zay voalohany indrindra zany nidina voalohany 36 ny oraka rena andeha ny sisisika kely teny misaotra Jesosy misaotra ay ve 36 ihany ka le teo nafanafany. De rehefa tafiditra ao anaty tomobile zay de o le olona niaraka tamiko miaraka amintsika Jesosy aza matahotra ho ianao pastera. Za tsy atahotra ho amiantsy azy. De zay nataony mamonjy izy hoy izy hoe aza matahotra fa tsy azo anareo ane zany. Aza matahotra ianareo zay mino, ianareo zay matoky azy fa tsy ataoko mandalo aminareo zany ho izy. Ary de tonono manokana mihitsy hoe tsy ampandaloviko aty Manakara ho azany. Zany mino ary any Manakara izy miteny zany ho atsika rehetra zay mino zany. Ka de miteny amintsika izy mampahery atsika fa ataovy Andriamanitra ao mahafaly anao hitokinao mihitsy hoe sambatra manana n'ity Andriamanitra heriko tena miaro tena matanjaka ary tena manao zavatra tsara rehetrarehetra mba hamonjena atsika. Fa na de ny zavatra tsy napoiziko daholo niatra teny aminay teny ambony fiara nandefasan'i Jesosy anay aty tsy napozinay akory fa maty moa eny rahalahy Randriamanalina de tomobile fianakaviany ny mitondra anay de hoe tsy maintsy mandeha nareo fa misy asako any rana nareo any. Ary itsika ny indianana ty ato mihitsy ny tena be n'le ina ty corona ty kanefa ny any mihitsy ny an'rahan Jesosy mandehana fa maro ny olona saiko andehana nareo any. Ary de tsy zaharery moa fa manana ny namako ao zay voalaza eo le rahalahy avy any Léon zay nasainy Jesosy tsy maintsy mandeha miaraka amiko izy. De ny zavatra manaraka io Andriamanitra ny apinganao fiarovana anao mpiapinga zany nge vy taloha nentina miady atao fiarova tratra atao fiarovanto mino an'izany koa venao fa na inona zany aretina na zany rehetrarehetra fedina lefa ny devoly rehetra menezana anao matoky venao fa ao aminao le apinga ngezabe miaro ny tratranao miaro ny lohanao am'izao fotoana tena hoe be debe zany aretina zany de Jesosy zao foana ny veriny Jesosy atao tsaiko efa niteny ny ao izy fa ho avy andringana ny ratsy fanahy.
manahoana ianao matoa mbola tsy naringana mbola tsy anatin'ny ratsy fanahy kanefa tsy misy olona tanteraka mila mibebaka tsika fatiny ary de raha mandren'olona matimaty rehetrarehetra tsika de tena hoe reo zany le ratsy fanahy reo le tsy mino reo le mandany teniny le manao anazy tsy misy mihitsy ny olona malala ny olona ambony ny olona manakarena be mihitsy eran'izao tontolo zao nefa ringaringana daholo tsy niasa le vola na feno aza ny fanafodina tao ringana ihany rehefa ratsy fanahy fa rehefa miaraka am' Jesosy ianao tompoko a na tsy manam-boly ianao a tsy mba manam-panafody ianao a fa ny anay natorin' Jesosy raha vao misy mararo izy sotroiaingana ny rahan' Jesosy mandro amin'iny zay ihany ny atoroko anareo fa tsy misy mihoatra an'izay ary nefa tsika de miazakazaka ary amiao anitsy matoky an' Jehovah-Andriamanitra ao ve ianao tsy mahery aminao ve ny Andriamanitra ao tsy mahery ve le rahan' Jesosy matotsika mbola miazakazaka any am' rehetrarehetra fa mampahery Jesosy androany mampahery izy fa mbola vonona izy ho ampinga anao ho fiarovana anao mbola maniry izy a hiaro atsika mandrakariva ataony ambany voninelatra zany ngery olona iza no ny fahavalo hoe ity le mahery ity le Andriamanitra ngeza be tena mahery a ianao ampidiriny eo ambany elany eo ao anatin'le volony mafanafany iny ao ny metrany ianao manahoana ny fahasambaranao raha miaraka aminy ianao mba ataovy ny fatokiana tompoko mba ataovy ny finoana ataovy ny finoana fa fotoana fanehoana ny finoanao zao fanehoana ny fatokiana ao an'Andriamanitra zao hoe zany Andriamanitra zany angeka mahay ny zavatra rehetra fa Andriamanitra nofo rehetra mo misy aretina tsy hainy va mino an'izany ve tsika mampahery atsika Jesosy mbola vonina haneo zany fahalebiazany sy heriny zany izy a amin'ny famonjenatsika zany heriny ngezabe zany mbola entiny mihitsy anavany tsika fa firenena miavaka ny tsika zary isaka mivavaka ke fa avy nandroko an'io devoly sy ny coronavirus manapotika io ny tonga atao mbavaka foana raha mivavaka Jesosy a tianao ane Madagasikara tianao ane ity firenena ity Jesosy a atao firenena masina ho anao io firenena masina ho anao ary ataovy le say edena vaovao ipetrahany Adama sy Eva vaovao rehefa tafabebaka rehetrarehetra reo zany ny faniriako foana ary de sady mitomany amin'ny teniny zany Jesosy eo ataovy say edena vaovao mba ipetrahany Adama sy Eva vaovao ho vanginao isan'andro miakatra sy midineo ianao ho eto Madagasikara ianao ataonao tahaka zany zay raha matoky azy tsika tompoko ataony iny zany mila ny fatokitsika aza matoky ny zavaboary ara inotsika maika fa le namorona le mahery indray ve ny elantsika indray ve ny atakatatsika fa Davida de tena ny tantara mihitsy zany fomba namonjen'Andriamanitra azy zany andeha retsika mba hanao tahaka ny Davida androany andeha mba hitodika am'ty finoany Davida sy ny faratsarana rehetra manoro hevitra atsika hoe zany ny feverako an'ity Andriamanitra ty zany ny tena fananako an'ity Andriamanitra ty mba atoroko anao koa mba raiso fa sady heriny izy a harambato izy a batery fiarovana izy a mpamonjy izy a Andriamanitra mijery ny zanany sy ny asany tanany a vato lampo mandondona indray azonao efenanao ambaniny ao ary raha vao miantso azy ianao a de manahoana mamaly ianao izy de vonjeny ianao inona reny matahotra atsika inona matetika ny matonga atsika tsy matoko sy tsy mino mbola misy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ao mbola misy tahotra ohatra le anatany voalohany natahotra fa rehefa ho Jesosy inona ny atahoranao ianao aneka zanaky Abrahama rainy mino ny zany Abrahama zany ary tena nanaika an'Andriamanitra tamin'ny fiainany manontolo zany Abrahama zany nahoantsika ny matahotra na miorooro izy a eo anatrehany zao zavatra zao efa navahako ianareo izy tsy ataoko tratrany zany ianareo satria oloko ianareo tiako ianareo be voninahitra eo amiko malalako ianareo Jesosy zany tompoko a
nomenantsika ka mba mingavo Jesosy andeha rentsika mba hanao tahaka ny Davida daholy raiso mihitsy Jesosy io le teneny hoe mba derao fa raha io nylazainy Davida io koa mba ampiasaitsika mitantara mihitsy hoe ianao mihitsy Jesosy ny zaoko ianao ny heriko ka ianao ny vatolamo ianao Jesosy ny zavatra rehetra faly anie Jesosy am'izao fotoana zay fiobotsika zao angamba tokony fotoana fiderana andramo eo amin'ny fiainanao mba nanandrana venao tam'izao ianao niboko zao sa resabe fotsiny sa fanaovana zavatra hafa misy miady aza ny sasany misy de tsy haitsony fa misy kosa ny tena natsiaro hoe soa Jesosy eo fa nasinao zao fotoana zao fa mbola tsy niaraka zay menakavy tsy mbola tsy mbola nahay hoe fampidinidinika zany tsy ny fananatra zany tsy mba afaka zay hoe manahoana marina reto zanako manahoana ny fiainanay de tsaronay mihitsy hoe zay vao ny fankahazo zay vao tena hoe ny fandinika de ny fampivavaka de ny fanolotsaina ny fampahery ny fampirisika andeha anaraka an Jesosy ka dia andeha riavaka mba andeha kotsika anao tahaka ny Davida tatarao eo amin'ny fiainanao tahaka ny Davida ity zavatra teto ty ka dia satria motsika olombelona tsy nahatanteraka fa mbola matahotra be deaibe fanahina na dia eo aza le teniny ary amin'ny Filipianina ry toko faefatra itsika tsara iny Filipianina toko faefatra lindiny fahenina efa niteny Jesosy aza manao ianao aza manahy na amin'inona na amin'inona fa oka ny fivavahanao ataovy vavaka foana atao tsy manome tsiny an'Andriamanitra aoka ny fifonanao ny atao betsaka fa tsy ny fanamarina tena fanomezantsiny an'Andriamanitra inona ihany ty Jesosy ro viny izy ty mba ohatran'izao hanahoany ty fiainanay ty fa tsy mandeha tsony ny arabola tena tsy izy tsony ianao tsy olona zao tontolo zao fa olon'Andriamanitra le tsy maintsy hozahana toetra araka le hira zay entsika hoe ianao aneka tsy maintsy mandalo fisy edrany zay vao tena fantatra hoe zay vao tena fantatr'Andriamanitra ity ny tena anahy tsy mba miovy ty ninina ataoko aminy maharitra io mivavaka io tsy mba manome tsiny ahy io ary raha tsy mandalo ady koa tsika tsy maintsy misy ady miady amin'ny coronavirus miady amin'ny devoly raha tsy miady tsika tsy hita hoe mpandresy ianao de misaoran' Jesosy fa mbola zany toetra ianao misaoran' Jesosy fa mbola alefa ny miady ianao amatarany hoe manahoany ty zanako ty manahoany reto mpanompoky reto azo antoka tokoa ve eo amin'ny finoany azo antoka tokoa ve izy eo amin'ny rehetrarehetra fa tsy miala amiko io hatramin'ny fahafatesana eny ry havako zay nyteny Jesosy amintsika mahereza mba manova tahaka ny Davida raiso izy de ampiasao am'izao fotoana zao mba tsy monomonina tsony ianao fa ho faly ianao hoe niherinao mihitsy Andriamanitra mihitsy niherinao ary de zay lefa salamo vakitsika teo hoe raha Jehova mihitsy no miendany amiko raha ianao mino sy matoky an'io de izy mihitsy no miendany aminao ka raha miendany aminao iza ny tohitranao iza no andresy ianao iza fa nany fahavalonao aza menatra eo anatrenao zany ane ty Andriamanitra tsika fa raha io no raisitsika de ho raisitsika daholo hoe na daholo moa zany mikasika ny Andriamanitra de raiso ataovy ampiasao amin'ny fiainanao ireo maizy an'Andriamanitra rehetrarehetra reo de tsy hanome tsinitsony ianao ahoazonao zay rehetrarehetra ilainao ary andresin'ny fahavalonao ianao anatona ny tombotsika satria matetika io tsy matoky mierikerika ny fanao ny zavaboary ity ny mety de Jesosy efa lasa ria tsisy tositosy ery fa le itsy ihany ty samy manao an'ity samy manao an'ity fa Jesosy le mahery ny elanao de malahelo izy ka de andetsika anatona an Jesosy fa ohatrany hoe tsy manana fahefana sy tsisy tsinona amin'ny tenatsika Jesosy raha ohatra tsika ka manao andreny rehetrarehetra reny anatona an Jesosy ary tsika andeha hifontsika fa mbola tsy nanao lehibe an Jesosy teo anatrentsika sika tsy mbola nanao azo mahery teo amin'ny fiainatsika fa mbola misy zavatra mahery hafa tadiavintsika mba ampahery eo amin'ny tenatsika eo mbola mitady zavatra hafa ihany mety ambony lavitra ny herin'i Jesosy ka de andetsika anatona azy
andeha re ifona andehantsika fa ety amin'izao tontolo zao tsika tany maina loatra tany ngazana loatra ty atao tany ty be ny ady tsy maintsy atrehana miamangatsika koa ny finoatsika ohatrany miangazana koa le finoana ohatrany tena miala koa le zavatra rehetrarehetra zay mba nahafantarana fa mpanompon'andriamanitra 500 ry tompo ny tany maina re zao itoerako zao a ka aoka re midina re ry andonaina ho ato anatiko maina koa ny ao anatiko ao to ohatrany tsy mandaitra tsony zany finoko zany to tsy matoko tsony fa mierikerika mitady zavatra hafa andeha re anatin'an Jesosy ka ny tena angatantsika le tena le zavatra ilaitsika de le sika ho avozon'Andriamanitra ho avozony a ny afimasiny Jehova mihitsy ny ao anatintsika ary de ny aina ny aintsika ho lasa ain' Jesosy no amintsika ny vatatsika vatan' Jesosy le tsy andairana retina tsy andairan'ny tahotra tsy andairany inona fa de ampandrosoy mihitsy Jesosy a ho ao anatintsika ho velona ho ao anatintsika izy 500 ataotsika ny 1 sy 2 amitsangana ary de ny 4 andohalika mba tena ilaiko Jesosy a zany ho avaozinao zany mba anao tahaka ny Davida ny finoatsika azy ry tompo zany ny tononkira-panahy entinay ao anatrehanao eto Jesosy hitanao tokoa ny Jesosy fa tany maina zao diavinay zao tany ny fahavalo tany ny devoly ary efa niteneninao mihitsy ny hoe ety amin'izao tontolo zao a no ahitanareo fahoriana fa efa matokio ianao fa efa nandresy an'izany eny ahy satria reo herinao rehetra reo toetranao rehetra reo ny eo aminao vonona hiady ho anay ary ampandresy anay mampahery anay ianao mba tsy herikerika foana mba tsy atahotra mba tsy angorooro ary dia mba tsy hijery zavatra hafa afa-tsy ianao Jesosy eo amin'izao fiainanay izao ninona fiainanay na mety ho zava-manjo miatra aminay dia hibanjana anao hatrany hiazakazaka any aminao ka tsy misy vahaolana azo ilaina sy ampiasaina intsony eo amin'ny fiainana afa-tsy Jesosy ianao le tompony hery sy ny fahefanany an-danitra le mahay zavatra rehetra nefa matetika Jesosy ny zava-boarinao ndray anie
reny ny andiananay, reny ndray tokoa ny itokinay, reny ny toa mahafapoanay, fa le tena herinao ao anatin'ny ranao. Raha nampianatra ianao indray andro tao anatiko dia hoy ny teny le tolotsaina nomena hoe ny rako anie efa nasiako tahaka ny fanafody rehetra, masitrana ny retinareo rehetra, zay rehetrarehetra tsy ampy ao amin'ny vatanareo na ilain'ny vatanareo ao anatin'ny rako rery ihany zany. Misaotra Jesosy, nataonao taminay zany, nampianarinao ary nampahiry anay, naranay tokoa ary tsapanay, fa ianao ny herinay fahasalamanay tanteraka tokoa araka ny teninao hoe fahasalamana ho an'ny nofo rehetra zany ranao zany mahagaga. Ndreto zay Jesosy tsy tanteraka, tsy mba natoky, tsy mba nino, fa na dia efa ela aza ny ranay taminao ohatra ny misafosafona ihany zany finoana ianao zany. Ka mandohalika izay Jesosy ankehitriny, mifona aminao fa tsy tanteraka. Zany ny antony zao fijerenao anay, fizanao toetra fitsapana anay rehetra, mba hijerevana hoe izany finoanareo, fa raha mino any ianareo, raha mino ny anarako fotsiny aza dia efa voavontsady ianao sy ny ankonanao. Mifona aminao zay Jesosy, mandohalika aminao, milela-paladia aminao fa ny fanahinay ny tena be dehibe, ary ny fanahinay dia avy amin'ny tahotra isao maty. Jesosy io, milela-paladia aminao zay, mamelany elokay Jesosy, mba vonoa ny fahadisoanay sy zany fahalemenay rehetra zany, tsy fahatokiana ianao, mivalo aminao Jesosy, milela-paladia aminao, fa fantatra ianao fa mahay zavatra rehetra, fa tsy mba natoky ianao loatra zay rehefa misy zava-dehibe mandalo amin'ny fiainanay. Dia mifona aminao Jesosy, mingavy aminao zay mba esory ny tahotray, esory ny fanahinay, esory daholo Jesosy zay hitanao fahalemenay, tsy mba matoky ianao ary tsy mba mitandrina ny teninao zay, fa navakinay foana ary ireo teninao reo rehefa tonga ny olanay, tsisy tadidinay ireo, tsisy tsaronay ireo, ary koseny devoly ary ialao. Kandreto zay Jesosy mingavy aminao, efa nanome fahefananay ianao mba androaka, fa fahavalo anireo fahavalo mandringana anay daholy ireo toetra rehetrarehetra teo aminay ireo. Ka dia anao fa nanome fahefananay Jesosy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa zay mino hany ho ianao ny asa ataoko ny ataon'io, ary mbola niteny koa ianao fa zao famantarana zao hanaraka an'izay rehetra mino dia ianao Jehova, ianao Jesosy Tompo naniraka anay amoaka demonia amin'ny anaranao, ary dia metra tanana mararika io zay dia ho sitrana. Ery sy fahefana avy aminao Jesosy, mbola nanomezanao anay ny afo masinao ko amin'ny anaran Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta. Ery sy fahefana aminao, nazahoanay mandroaka ny tahotra rehetra, mandroaka ny ayay rehetra, miala amin'ny anaran Jesosy, dia voly mampitahotra ny coronavirus, miala ny fisalasalana rehetra, miala amin'ny anaran Jesosy, ny arety mandringana miala amin'ny anaran Jesosy, miala amin'ny anaran Jesosy, ny tsy finoana rehetra miala Satana, miala, ary dia potenay, doronay, ho levina ny afony Jehova Andriamanitra no milatsaka amin'ny coronavirus, amin'ny fahavalonay rehetra, sanakera nareo Satana tsy manam-pahefana intsony, fa roanay verina ny mizay rehetra naniraka nareo na ny coronavirus, roanay, potenay, levona, levina amin'ny afony Jehova, levina fa tsy manam-pahefana eto Madagasikara, tsy manam-pahefana amin'ireo mino an Jesosy rehetrarehetra. Misaotra Jesosy, makasitraka Jesosy, efa samy nandroaka zay tao anatinay rehetrarehetra tao, nyroanay Jesosy, ary dia mifona aminao amin'izay milela-paladia aminao, voniny zay ala amin'ireo Jesosy, voniny zay mba hanana aina vaovao, tena fiarahana aminao, hatoky ianao, hanao tahaka ny Davida ka hitantara ijoro mihitsy zany maizy ianao eo amin'ny fiainanay,
misaotra Jesosy makasitraka ka dia ianao Jesosy mba mindra fo aminay satria tianay na dia eo aza ny fahatezeranao aminay na eo aza zay mety alahelom-ponao Jesosy aminay fa be loatra ny mety elokay dia hoy ianao hoe aviary ifandahatra aminareo ary zanako ry mpanompoka rehetra ry mino ahy rehetra fa na dia efa mena tahaka ny jaky aza zany fahotanao zany dia hotsiko tahaka ny ora-panala raha manaitry fa diso ianao manaitry fa hialy ianao raha manaitry ianao tamin'izay ratsy nataonao hanafaka anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra dia misaotra Jesosy makasitraka anao tianay ianao tianay dia misaotra dia faly zay tena faly satria mbola tianay hatrany ianao tsy miova ny fitiavanao ianao hoe zaho le tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay ny ary efa tiako dia tiako hatramin'ny farany misaotra Jesosy ifaly zay dia aranonona lay teny Davida manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elo sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an Jesosy Kristy lahatokana tombontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijaly raha nanapaka Ponty Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevona nidina tao amin'ny fiainatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo zao fiambonan'ny olo-masina ny famelan-keloka fitsanganany tenany maty ary ny fiainana mandrakizay tsangantsika dia hideran'Andriamanitra manomboka zao mba ataovinao reharehanao tahaka ny nangalany Davida an'Andriamanitra ho reharehany teo amin'ny fiainany ataontsika ny andininy voalohany Jesosy ataovy reharehanao fa enina amby roapolo ny farafirana fanampiny zany dia hipetraka tsika aorianan'izay Jesosy reharehako tehaka tsika taovy amin'ny fonao misy reharehanao tsy misy reharehako hafa tsy anao Jesosy anao ny hery anao ny aja sy voninahitra ny fasana sy ny fiainatsika indrefa resina izao tontolo izao dia nahita rehefa nitsanany anao sambatra Jesosy manananao zay tombony hery sambatra Jesosy miankiny hoatratranao ampiany fitiavanao ampiany filokoanao raketiko ao ambolalandava fareharehaka anao voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany aleloia masina Jehova tompony maro enitra ny vonina ny tany rehetra amen dia ho tanteraka tokoa ny izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen petraka ny fiangonana mpanome amin'ny fifaliana zay ihany ny akasitrahany kely eo aminao meo amin'ny mpifaliana zany be ny eo aminao atao voninahitr'Andriamanitra zany fa ankasitrahany ianao zany tsangana ny mpanao an'izany irana tanteraka
ny azoko ilay tsirom-piainana dia Jesosy ilay namonjy ny fiainana tsy mpamila filizifa na fonirany waisoana efa elano ny atsoko anao riray misy miainkainy fitarainako hatramiza tsy mpamila filizifa na fonirany tsirom-piainana dia Jesosy ilay namonjy ny fiainana tsy mpamila filizifa na fonirany waisoana efa elano ny atsoko anao riray hatramiza tsy mpamila filizifa
rao mihitsiny a mitsinjaka mihitsy ianareo rehefa manatitra fanatitra tonga tao amintsika mihitsy Monsieur Léone rehefa aveo anao aseho azy ane a hojerentsika amin'ny télévision mihitsy hoe ohatraniza moa zany fandihizana amin'ny fanolorana ny rakitra nampianarin'ny tompo anao zany amin'izay a ho hitanareo tsara rehefa aveo zany rehefa zao a fa tsy zay rehefa aveo izy a ampianatra antsika eto a hoe tsy hoe ampianatra hoe zao nampianarin'ny anjely a ary zo sombotsombony zao nataontsika izao a tsangantsika rehetra mamika indrindra ianao Jesosy. Akabe amiko indrindra Jesosy amiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mafany vavaka inonavalikanao amin'ny soa rehetra zay nataonao hatrampenekely indrindra Jesosy eo misaotrana se manana vola se manana renabe se manazava sua soatenaina fa ampiany fasoavana inonavalikanao amin'ny soa rehetra zay nataonao hatrampenekely indrindra Jesosy eo misaotrana Alleluia 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 teka ho an'ny tombontsika zany vitanay teto indray indroany Jesosy ankasitrao zany mba ampitony ny fahatezeranao aminay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina 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 Jehovah tompony maro endrika volan-tany rehetra amen. Petraka isika de mangataka Monsieur Léon mipandika tely aloha mba maketikely a alao ange ny kiraronao a de ento izy a fa izy a zany efa nilaziko anareo mamangy ty amintsika izy io vetivety fotsiny a miaraka amin'ny pasteur Noeline avy any Manakara de izy a no nampiana io zany lazaiko anareo zany io olona io a dia mpanarato tsy mpivavaka io taloha tsy mpivavaka ary tsy sitrana tamin'ny aretiny mihitsiny raha tsy netina mitenena nisy ny teniny sofina nanao hoe tongavy ianao a any amin'ny FPVM raha teo sitrana masoko ny nahita an'izany zany tany tamin'izany fotoana zany tany Manakara amin'ny andro tsy tadidiko sorina amin'ny enina na amin'ny fito efa maizina ny andro dia voaniditra ny fiangonana zay dia tselatra be tao ariana tao na zavabe a iranga io a ny tonga de nilaza fa sitrana tao am-piangonana tampoka de tampoka so de tsy ampy andihizana eo zany moa misy Léon moa zao le azavako aminao tsara le fomba ny tenenan'ny anjely sy nampianarany anjely anao hoe mamika indrindra anao Jesosy a ataovitovy tahaka an'izao apitrao aloha ty baiboly aminao ty a sa tsy afaka mandihy tsara ianao mety ampy anao ve io andihizanao io sa eto ampy io amle fa hoe koaka ve ampy antany sa hidina ambanimbany ianao hitan'ny télévision aloha ambanimbany fa somy maratra eo izy zay a
ianareo no mijery kely izy amin'ny televizionnareo hoe atao vita mba amin'ny tongony mihitsiny andrasa aloha atao vita hatramin'ny tongony aiza mpikarakarany ny caméra io andrasa aloha le eo ambany angatsy hitangaratsy any ambony any raha eto ndray izy hoe raha mety leo eto malalaga eo hitanareo izy tsy hitako mihitsy izy mpikarakarany caméra io alaivo mihitsy izy zay atao vita tsara ihany hoe eo vavaka ontsika Andriamanitra iray any an-danitra misaotra anao Jesosy Kristy ny tompo Jesosy Kristy avy tamin'ny Nazareta sy sitrapoko Andriamanitra natao fa tsy fa sitraponao fa n'Andriamanitra mahery magaka tompo ny asa Jesosy ako Jesosy Kristy fa mpampisay ivambo Jesosy Kristy ny asa nampagnamborinao anay ny zavatra napitana taminao Jesosy matokana Jesosy Kristy fa mahery anao le ina tany devola karazany anapotika eto dia tsy manan-kery fahefana fa nefa Jesosy Kristy dia tolotra ampilatao anazy azovan'Andriamanitra fa na Jesosy Kristy mitay manara Jesosy teneniko zany misaotra tompo haleloha fany masina tsy zany volonmanira ty zany ao dia agnira ty lo mbola saraka anay fa nefa nampianarany anazy zany tamboriko eto mandika tany kely eto am'izay eto ny alinina eto ro mandika mandika kelikely ihany ny hira zany mbola saraka anay hira namborina satria zany nampianariny Jehovah-nay dia tsy misy atako avao zay ny hira nampanamboariny zany zay le nampianariny Jesosy azy zany tsy tadidiny tsara dia mbola ho ataony io kanefa dia hoezahany zany le izy ho atao tamin'ny fanamboarana fanatitra zany amin'ny fotoana fananana ny arakitra fanaterana arakitra fanatitra i Jesosy zany dia efa nilaza izy niteny hoe tamintsika na kristianina ondriny Jesosy nanao izy milaza hoe pahako anareo ozy kristianina anareo mponompo mba teneno mpiana-peteneno amin'ny zanako eny lioa ozy mpagnamboary mpafolo-karegna ozy izy mpafolo-karegna ozy nisokafan'Andriamanitra varavara latsa misy mizay da manana fitehina ambiapiny zay efa enonareo tsara angamba ve zany hoy izy hoe ampianaro reo zanako reo ngia Léon rehefa tonga any ianao mba hanao ny ampahafolo-karena fa ny ampahafolo-karena io ny hitahiny Jesosy anao sy ny fiainanao sy ny ankonanao rehetra fa rehefa tsy manao an'io anao dia tsy misy tsy voata zany zay zany ampahirezan'i Jesosy antsika amin'ny lala farany teny ohatran'izao la misy fanatitra terinareo amin'ny Jehovah tompo dia misy fanatitra io dia misy any Eli dia misy any Misesy dia faharoiny okzay le fanatitra io izy dia misy karazany roa misy zany ohatrany hoe karazana ho an'ny Misesy ary ny anankiray ho an'ny Eli dia toezatsika fatelony mpafolo-karegna any Jehovah Andriamanitra itopoisika amin'iny tsy amin'ny foroketiny ny ampafolony zany any Jehovah fa le karazany fanatitra anankiroa ataontsika zany dia ny anankiray any Eli ny anankiray Misesy fa le tena any Jehovah fahafolo-karena ny takiny da iaho zany da zoro volombeloko zany aho zay vao manao hira nampianariko Jesosy anahy ka tsy atao le hira aloha da farany zany tamany zany dia tonga Jesosy nangala mitondra anahy niakatra tanan-danitra da namorona sofira iahy fetiko mpaminany taloha dia nampiatany Jesosy anahy zay mpaminany ninona azy netiny niakatra tany an-danitra hony izy dia nampanaovany sosira izy teo fira sofira inona sofira volamena ay safira zany sofira zany napahitany Andriamanitra zany safira be zany izy zany tonga namorona sofira ay ianao no namorona sofira zay izy ny Eli dy Misesy namorona sofira Eli sy Misesy zany ny hitany mamorona safira tany an-danitra tany da teo zany i Abraham raha isigana aloha tena nahazo seza volamena lehibe indrindra izy zao mazava gam zany Abrahama atsika rainy mino manana seza manokana dia taka izany Eli dy Misesy dy Zoba
dia nahazo toerany aby izy fa tsy mahatrantika. Zay fa antitrantitra ireo dia efa samy nahazo ny toerany aby koa enonareo fa tsy averiko tsony le anarana zay ay neny Joba dia nenizy avy izy teo Izoba dia Eli dia Misesy dia Abrahama dia samy nahazo aby. izy efatra ireo zany Abrahama, Mosesy, Elia dia Joba samy nahazo daholo. Izay mpaminany napetany masoko taman'izany dia niaraka taminay namorona Sofira dia niteny Eli sy Misesy liva zandrasika morona Sofira sika. Zay niteny ozy Mosesy sy Elia niteny taminy hoe Léon andeha tsika morona Safira. Dia tamin'izany namoronana Sofira aloha dia pistasy foanitsikana io. Namoronana an'le Safira ony a dia pistasy zany voanjo iny voana voanjo iny a avy amin'iny zany nasaingy zareo a namoronana an'le Safira. Dia taman'izany Sofira lala vita fola namorona iny dia mamirapiratsy be tendangitry tao tamin'izany toerana manao famoronana Sofira masinina dia tsy tetika maso. Zay ka le toerana famoronana an'le Safira ony dia mamirapiratra be zay tsy hitany maso jerena mihitsy tsy zakany maso. Dia ny Sofira niforonona sy nilainy napetraka tandanitra fa nalaina nataony Sofira nizera tagnaty ranomasy namilomana zanak'olombelona dia miray mitondro. Zay ateo indray aloha fa tsy lava be loatra dia le Safira zay niforonona ozy tsy napetraka any an-danitra fa nalatsaka any amin'ny zera anaty ranomasy nazera any an-dranomasina na hoany mpiray mitondro natao mpiray mitondro ay nomena ho an'ny laoka zany ho an'ny trondro laoka zany trondro. Tamin'izany koa da nisy koa ny devoly izay tamin'izany niaraka an'anjely roy fa nampianatra anany anjely nampianatra anany namaky nanoratry ka la nampianatra amiko anjely da nisy devoly nangataky lako taminay izy. Zay nisy nianjely nampianatra anazy zany tany a dia nisy devoly koa tonga teo nangataka laoka mpanarato izy any aminay manko ny atrondro tsy tenena trondro fa laoka nangataka laoka taminazy ozy le anjely le devoly. La nangataka laoka taminay ny devoly da nanao izy leo meo lako izy ka masaregno zanakay manampisampy reo. Zay teny ony le devoly hoe Léon mba omeo zay fa ho an'ireo zanakay manompo sampy reo. Zanakay manampy sampy azy masaregno sy mitany. Ireo zanakay manompo sampy manampy sampy zany manko manompo sampy ka mba ho an'ireo zanakay manompo sampy reo dia mba omeo amin'le laoka zay. Dia tamin'izany eo dia nanay hoe iaho sy tompony fahefana anjelin'Andriamanitra tompony fahefana fa mbola iraka ao. Zay mazava angamizay ay tsy izy ozy ny tompony fahefana fa Andriamanitra fa izy dia mbola iraka Andriamanitra fotsiny. Tamin'izany anjelin'Andriamanitra dia nagnampy-maso anay hoe aza mamezo fatarany mizaly. Zay dia mijeren'Andriamanitra tsara hono izy dia nipimaso anazy zany etsika nipimaso Andriamanitra dia niteny hoe aza omena izy. Dia tamin'izany eo dia nangoraka ny devoly aho dia nagnana hoe tompoko mamela amiko fa mpanota aho. Zay dia tsy rehefa tsy nomena zany izy dia nalahelo nangoraka an'le devoly tsy nahazo dia izy indray mifona hoe tompo eo mamindrafo amiko nivavaka ho an'ny devoly izy zany tsika mivavaka ho amin'ny fahavalika. Dia tamin'izany dia nomeko ny lako telo nomeko ny devoly tiako milomanao zanakao manampisampy. Zay tamin'izay izy dia laoka telo nomeny trondro telo zany nomeny an'le devoly hoe ity zany mba omeko anao ho an'ireo zanakao manompo sampy reo. Dia tamin'izany iray mitagnaty ranomasy dia nisy tafahoatry ny lako dia mpanaratiny andray dia sy mahatrantika dia lasa daholo aby izy. Dia tamin'izany ozy izy dia feno ranomasina be dia feno trondro zany azony maro be tafahoatra mihitsy zany ny azo ozy dia nameny maromaro ndray izy. Da vita fizarova-olombelona anankiray nisy koa fizarova-olombelona izay rehetra sy nino resaka ny fizarova-olombelona dia kristianina sy nino izay niafatra fizarova-olombelona nisy zanaky ampianjy taminay tao narary be izy dia sako maty. Tamin'ny olona tsy mino zany hoe satria nisy tsy nino tenan'olona moa rehefa mitsangana fa injen'olona io mpaminany santika io any amin'ny anarany aminay any ka na dia ireo zay mpivavaka ao ara dia efa nizara roa mihitsy ny saina fa dia ilenao mahita tsara hoe Jesosy ka zanaka mpiandry anankiray io tantarainy io zay narary io zany zay entiny zay. La narary be zanaka mpiandry sako maty dia rehefa maty zazy io
nandesina niakatra nandanitra ny saraina zay dia io zaza io zany rehefa narary be zany io zaza io a dia nentina tany an-danitra efa ohatrany hoe ho faty zany dia nentina tany a dia rehefa tonga tany dia nitsaraina io zaza io da nalain'Andriamanitra iantsika tamin'izany dia dadasika io nampianatra io nalain Jesosy iantsika tamin'izany Andriamanitra iantsika zay ka tamin'izany fotoana zany ozy dia endriky dada no nalain'Andriamanitra endrika tamin'izany da teo za da nagnano Jesosy Andriamanitra ny raisika nagntany zaza mpianatra bo zaza io ina bo zazanareo tamin'ny toerana tambony tany tegny nagntany Andriamanitra ny raisika nagntany zaza maty io zay dia efa tonga tany an-danitra zany le zaza dia nanontany amin'izay Andriamanitra satria tsaraina le zaza dia hoy Jesosy dia Andriamanitra tamin'le zaza inavony mba voarainao teny ambonin'ny tany zany am'le sekolelady io zaza io tamin'le lesona mba azonao natory-teny zay nataony inona ny mba azonao da hoy Jesosy namaly nagntany zaza io afatry ny zoro vavolombelona dia sisy azonareo tagazakozy pastera mampianatra nareo dia sisy azonareo zay taza ozy anareo tamany fotoagna io da hoy zaza nandrenga sy teo zay tamin'io zay niteny izy ozy hoe taiza aizavy le teny toriny pastera aizavy le fijoroana vavolombelona rehetrarehetra renareo reny nakaiza taiza nareo tamin'ireny fotoany reny dia izy ozy nandainga tamin'i Jesosy hoe tsy teo ireo Jesosy tamin'izany nagnano zazy hoe sy nambarany leoa taminay zany nandrenga izy zany ho nataon'le zaza hoe tsy nambarany leon taminay zany da teo zany nanzelin'Andriamanitra izy Andriamanitra ny raisika da nilaza izy zany leoa sy nampitanao nafatra zany tena antaniny Jesosy amin'izay indray izy hoe zany leon tsy nampitainao ny afatra da teo zany da nagnano iaho hoe tompoko nagnambara iaho fa sy nasendreo sira sy nanindreo ny feo natandre sinisinina iaho eno izy zany nataony hoe niteny atompoko fa tsy nasin'ireo sira nataony tsinitsinina tena enjen'olona mihitsy hoe mpaminany santoko zany da taman'izany Jesosy da nanao Andriamanitra alazo fa lasay mafy be izy fa malalaka afy be ao nagniraka an'izay zany Andriamanitra andrasaka zaza mafy be saka andrasaka anazy mafy be dia naniraka anjely zany Andriamanitra haka an'le zaza teo satria tsy nanakolazaina mihitsy zany amin'le tenin'Andriamanitra azo a dia naniraka anjely Andriamanitra hoe raisoany zaza io dia le fasoany amin'ny afy be tamin'izany izy lasaka andeha an'izay andrasaka zaza mafy be da nagnano hoe tompo mamela azy Andriamanitra ny zaza avy fa mbola kely sasiny zay rehetra natao anazy fa izy le lehibe izy la mbola maditra izy zay mbola efa namafy be la bazo tao Jesosy tompo babdio izy fa mbola kely fa manahelo ny foko la lasaka mafy be izy tapona nagniraka amin'ny tambony tany da fatokisanao anay zay inonareo fa metimety angamba ozy matozy le zaza ozy rehefa nalefa tany dia nalahelo mafy izy dia rehefa nalamelo mafy izy dizy indray nitaraina tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo zaza kely oatra zao ve dia ho alefa sahady any amin'ny afo be izy sahady ve dia andray an'izay rehetrarehetra hoe asany tety ambonin'ny tany fa dia mifona aminao a zany mba aza lefany izy da tamin'izany Jesosy da nangaika mifonaka izy ozy la mifona amiko ana ozy ala ozy abidio ozy ny zaza da nanapody ny zaza da nisitrana ny zaza narary zay ka rehefa niain'ny fitarainany zany Jesosy zay re afaka ozy reo vavolombelona aminareo da tamin'manysisa voalaza niain'ny fitarainany Jesosy ozy a dia nanaiky hoe eny ary a fa dia alaina indray ny zaza verina tsy alefany amin'ny afo be dia rehefa nanaiky zany Jesosy a dia sitrana le zaza le narary tatia tany da farany lazaiko aminareo dia zaza avy manira hoe iaho dia zoro vavolombelona aminareo efa tena zoro marina fa sy tiako sikana very pitiavako ny vatako fitiavako anareo le iaho mandregna aminareo dia tena Andriamanitra fa baiboly aby io le iaho mandregna aminareo mamitaka anareo dia mamitaka ny tenako aho da varako aminareo dia izao izy io ny tonga mijoro io a dia tsy andainga aminareo fa raha mandainga aminareo izy a dia ohatrany mandainga amin'ny tenany ka dia izay zavatra lazaina io zany a dia zavatra marina satria io baiboly io tsy misaraka aminazy io na matory ary io a mivelatra eto andony io zay mba tsikitsatsetsaky aritra kely a nataon'i Jesosy hoe ho anareo tena mpanompoko izy dia rehefa matorinareo a velarina fa tsy atao eto na atoriana velaro ovy fa teny ko ary za mihitsy io
dia miaro anareo fa tena marina tompo fa ny devoly rehefa tonga ka te andeha nafika amin'ny alina dia miala moramora izy satria Jesosy io. Hitanareo zany a fanaintsika n'olombelona ilay fo maty a da vokoatra tatsika na vatagna zao fanaintsika n'olombelona. Hitanareo a ialo vavaka teo isika no vavaka am-piangonana ty efa tandako teo fanaiko hoe nagnarabanampina anjely l'Andriamanitra nagnarabany tenako satria misaotra aloha azy fa teterainao izy gn'asa mizoro avolombelona anao izy Zay. fa lehibe izy. Efa izy vao tonga eo iny zany dia tonga ny anjely dia niarahaba azy teo dia nifaly hoe misaotra anao Léon fa tonga eto ianao a hijoro vavolombelona amin'izay nambara taminao. Dia zay aloha ny tompoko afatry Jesosy ambarako aminareo. Dia iaho zany ivohira vavaka nampianareo Jesosy taminay dia za hoe le fandizana tany an-danitra ny tadiaviny tato. da hoy Jesosy taminay la manorakitra ianao ko la vita izy rakitra da ira vavako izy dia zaho izy tohainareo ira vavaka fa mamindriny ana Jesosy alaha pataloko tika sary malara-daloko tika sy zay sita fidenako Jesosy aminazy ty da hoy izy dia zaho ira vavaka ta Jesosy fa tamizany no maro besaka zany lianako taminay a dia iaho tegna teny da zareo sy tena da foko loa da ira vavaka nampianareo ta tototika zay le vao zareo misy dia vavy misy lehilahy tamizany aho mbola zaganaky tamina viavy tamizany data mbola zaganaky tamina viavy zany aho Karaka le nolazainy teo zany mbola tany izy mbola vahiny a dia tsy nienono tsara akory le ohatrany hoe hira sy le zavatra natao fa ny tena nijereny toditodika izy misy anjely misy vehivavy misy ohatran'izany zay izy nijereny nizagazaga tamina viavy tamizy zany da sy masaka saigana dia satria mbola tia vehivavy izy dia ohatran'ny masony zany nijerijery an'le vehivavy. Mpianazy Jesosy anazy dia za hoe fa mamindrindra Jesosy fa mamindrindra enao fa ianao sy miova mamaly vavaka fa mamindrindrana Jesosy fa mamindrindra enao fa ianao sy miova mamaly vavaka ry tompo fa ino Viany zany fihetsika le fihetsika rehetrarehetra nataony tany ve tsy miova fa ohatran'izay fezay izy zany a azafady tsy te hitsinjaka be izy fa le pataloha no izy malalaka le pataloha no malalaka tazony ny pataloha no ny malalaka tsy hain'le tonina kely indrindra Jesosy eo misaotrana tsy manana vola tsy efa tsy tadidino izy ataovy mihitsy le nataonareo zay ataovy mihitsy oaka hony dada mihitsy le nampianarana le anjely anao zay zay zany fa rehefa manao le hira hoe tsy manana dia mekohaka anao amin'ny tany ataovy mihitsy tsy manana rena be tsy mananjava-tso azoko antenaina fampiany fahasoava da ataovy tompo eno navarokanao amin'ny zo rehetra zay nataonao atrikely indrindra Jesosy io misaotrana. Alléluia, 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 alléluia. Zay misaotra to misaotra anao fa
ny fotoana moa tsy ampy azy moa ty toerany ty fa tamina milazany anay tamin'ny voalohany tsy ampy azy mihitsy io andihizany miaraka amin'ny anjely sy anjely nampianatra azy an'izany fa eto ty malama raha teo matahotahotra ny ty malama tysika dia misy fotoana aleo ange mba angatantsika manokana izy raha mbola misy moa ny alahady ho avy ny alahady dia asehontsika azy mihitsy ny hoe azo matatahatra ianao fa avianao eto ataovy izay zavatra tamin'ny voalohany izay nahitana azy voalohany indrindray dia ny atsika natao tsotsotra fotsiny misaotra azytsika amin'izany zao tsika dia ahita zaza kely anankiray joro vavolombelona zay zaza kely joro vavolombelona zay ameo kely zaza kely zay joro vavolombelona eto dia nampianarin' Jesosy satria tamin'ny herintsika dia nampianarin' Jesosy hoe malahelo mihitsy aho izy satria tsy mba midera ianareo amin'ny zava-dehibe nataoko anareo nerovako anareo amin'ny coronavirus dia malahelo aho satria tsy mba nisaotra ianareo tsy mba nidera ianareo dia nanaotsika samy nanao daholo tany tokantrano tany fa ity zaza ity nasehon'Andriamanitra azy ane hoe ahoana zany hira fiderahana zany nataony ahoana moa izy amin'ny anaran-drilo e firy taona taona iaina zay dia ahoana ho Jesosy taminao rehefa mihira ozy izy dia ahoana atao ina ny hira nampanaoviny anao moa zao za reto nalainy reniny eto daholo reto hira reto izy Jehova o dia rainay ianao atao hatramin'ny farany fa tsy adimy voalohany sy ny faharoa ihany dia ozy indray Jesosy manonona ny hira indray dia ataovindray retsy ny hoe midery ny anaranao zay ry tompo dia nataon'izy mianaka hatramin'ny farany mihitsy nandindimoanareo tamin'izany za tsy nandihy ataovy hoe zany Jesosy mandihy zany ataovinareo mianaka ataovy eo lasary ina moa le zo misy mandihy le hoe Jehova o lasa aloha jereo Jehova o dia raina iana dankalazay na ny anarana izao rehetra izao manantsana fa raina io mandraky iza raina io fa raina io mandraky iza Jehova o dia raina ianao ankalazay na ny anaranao izao rehetra izao manatsanao fa raina io mandraky iza fa raina io mandraky ohatran'le ataontsika ihany zany no ataony fa tsy mitsambikimbikiny izy zay zany dia ohatran'izany keo hoe midera ny anaranao zay misy zay sy takovy ataony dia ataovindray ny hoe midera ny anara ataovy vetivety fotsiny miderany anarana za ry tompo za ry tompo ka eranove tesina ai hoe atsa saotra ery atsa saotra ery mba raisoana zay miditra be ohatran'izay vovy zay sananao an'izao izy retsy zao no nataony sa zao tanany Jesosy manao ohatr'izao fotsiny sa ohatr'izao zay midesika mana miderany ana ohatr'izay zay zany dia vita zay dia nanonona indray izy zao hoe ny teninao dia tsy mba mety maty dia ny tenina
ny tenina Jehova ray. Ataovindray ny tanany hoe ataovindray fanaovana azy zay nisy tanana sa tsy nisy, nisy zesta sa tsy nisy. Ahoana le paozin'i Jesosy? Nena Jehova ray. Ataoviny tanany hoe ataoviny tanany Jesosy ataony nahoana? Zay atao foana ataovy. Zay misy zesty ohatr'izay daholo zany ny azy. Ary ty anankiray ty hoe ampy zay reo adalàna zay natao. Anisa moa izy teo izy nareo groupe ba hony manao zany. Groupe zay asiana pitaina hony zay manana ny toy ny kiro an'ny izy izy teo groupe ba zany hoe ampy zay reo adalàna izay natao. Zay mahany zay nareo dia mba manatina kely anay rehefa avy eo na nareo ambany any ataovy kely hoe le kely fotsiny ahafantaranao azy zay hainao ampy zay ataovy le hira hoe ampy zay reo adalàna zay natao. Ataovy mafy. Ampy zay reo adalàna zay natao, efa olom-baovao azarinao. Efa ity ampy zay reo adalàna zay natao, efa olom-baovao azarinao. Fitia zay tsy tadidiny fa zay izy nareo mahay an'izay zay titre le hira hoe ntiao mahay an'izany nareo. Aza mahay an'izay raha nareo fa iony misy havatra omeny Jesosy hoe jereo tsara itonikira io fa misy havatra apetraka ho anareo. Dia ny hira fahadiminy hoe sotra sy derana to ro zany nasain'i Jesosy hatramin'ny andininy rehetra rehefa mivavaka sy mideran'Andriamanitra sika fa tsy hira ray fotsiny any an-trano any. Rehefa any an-trano zany eto zany tsy azo atao satria lany ny fotoana. Dia ataovy ary hoe zay te ary hoe sotra sy dera ve izy nihetsiketsika koa ny tanana sa tsy nihetsy. Ary izy hoe tsy nitsambikibikina, tsy nitsambikibikiny Jesosy, nitsambikibikina tsy nanao zany. Petraka fotsiny ohatr'izao dia ina saotra sy dera no atsandratra. Dia ataovindray zay ataon'i Jesosy hoe ataovindray zay nataon'i Jesosy an'izay saotra sy dera no asandratra. Ataovy tsara bahoana ho andriamanitrao fahainanonana votanana ay famindrapono namonje mba raisoe mba raisona. Ny ahoana hoa paozin'i Jesosy hitandry dia asiko miteny aloha ngamby izy hiteny azy. Izy misy volo izy dia izy lava be akatsety dia manao akanjo fotsy be izy sady mamirapiratra be. Misy takopera. Dia za moa zany niteny taminazy hoe anontany io Jesosy raha ny tanany ho ajerevo. Dia naseho an'i Jesosy anazy moa ny tanany dia nanontany hoe inona ny hitandreo amin'ny tanany io dia misy takopery be ozy izy ny tanan'i Jesosy. Dia aivy eo dia misakafo ihany izy dia ny tanany jereo izy fa tenan'i Jesosy ozy izy ny sorikako. Dia ataon'i Jesosy ohatr'izao izy zany ny tanan'i Jesosy eo misorika anazy eo. Dia miteny Jesosy hoe iaina kely tiako ndry fa aza matahotra zany fa efa nifidy andry dia teneniny foana moa teneny amiko foana zay resaka Jesosy aminazy. Dia tsy niala mandra-pahalan'ny sakafony zany tsy niala teo mihitsy Jesosy fa eo foana mipetraka eo akaikiny eo. Dia Jesosy moa zany niteny taminy hoe mazotoa fa za tsy sakafo fa mazotoa nareo mihinana. Dia sady mahita anjely izy zany
sady mahita anjely izy ery amin'ny varavarakelinay ary rehefa mahita an Jesosy izy zany dia misy anjely foana miaraka amin'ny Jesosy dia le anjely ery manidina ery avelan'ny trano ery aloha nge ho tarainy Ie. Ohatran'izany anjely biby zany sa olona? Olona ohatran'ny olona zany sa ohatran'ny biby? Ohatran'ny olona. Misy elany sa tsy misy? Manidina sa tsy manidina? Manidina. Fotsy sa mainty? Fotsy. Dia ahoana ozy le anjely sa manidina fotsiny izy? Manidina fotsiny izy. Dia PDB sa anankiray ihany? PDB. Manodidina an Jesosy sa eny amin'ny varavarankely fotsiny? Manodidina an Jesosy. Dia toy izy amin'izay le ahoana ozy Jesosy? dia Jesosy zany teny azy hoe mpanompoka rehetrarehetra izay efa nofidiako dia tsy mba hariko izany dia hatra tamin'ny maly moa Jesosy nanafatra foana satria maro zany adetrehan'ny mpanompon'Andriamanitra isan-tokantrano avy dia indrindra koa hoe manerana an'izao tontolo izao ny amin'ilay arety mandoza dia aza manahy izay foana zany no nitenenin'i Jesosy aza matahotra ozy izy dia ozy Jesosy hoe ho an'ny mpanompony rehetrarehetra hoe fiadanako no omeko anareo dia tsy manary ny mpanompoko rehetrarehetra aho fa aza matahotra na faraparan'i Jesosy foana zany izay. Teo Jesosy teka ho an'ny tompontsika amin'izany misaotra azy misaotra Jesosy hono tsy mba nisy zavatra nangatano tamin'i Jesosy ve efa eto ihany ianao Jesosy mba homeo an'izao zay ataovy an'izao zay nisy nangatano sa tsy nisy? Misy. Inona hono mba nangatano hoe ahoana? Nangataka hoe tahita tanay mba hipetraka any anay. Satria saraka dada lasan'olo dada dia malahelo izazy io zay mba vavaka nataony hoe Jesosy mba taio dadanay mba hiverina any amin'ny neninay dia ahoana ho Jesosy? Raha dia tsy mangataka azy ianao dia ho ataoko izany. Misaotra tompo raha dia tsy mangataka ary ianao sy dia ataoko izany satria voamaly moa zany efa tonga dada sa mbola tsy tonga? Mbola tsy tonga ho ny dada satria voamaly moa zany misaotra anaka misaotra be dehibe misaotra nareo mianaka teka ho an'i Jesosy misaotra Jesosy misaotra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehovah tompony maro endrika antany rehetra. Amen. Resaka amin'izay ny masina zay misy anankiray jiro vavolombelona aingakaingana ianao hoe tahaka ny ahoana ny tokony atao amin'izany masina zany satria tsika kamo velona kaiky ahoana tsika mampiditra ny tanàna ty fa dia eo ihany dia aleo zao miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Za zany tamin'ilay nijoro vavolombelona tamin'ny lahady iny dia fanahy masina ny taonana satria tokony hoe mira tetsy fotsiny dia ningainy fanahy masina hoe tsy maintsy miteny ianao dia reny fotsiny zany toetra ny tafatomany ary dia tonga ny lahady alina dia nitenen'i Jesosy hoe tsy feno sisiny zavatra niteneninao fa tsy maintsy teneninao zao dia nitsemboka be tato amin'ny anita dia latsinainy tena ohatrany tsy hitako mihitsy izay ataoko dia hoe dia antso any dada fa raha tianao Jesosy ny anambarako an'izay aminy dia ataovy mahazo azy dia tsy nahazo any dada mihitsy efa tamin'ny dimidimy tany vao nahazo anazy dia rehefa nahazo anazy dia niteny hoe misy afatry Jesosy ambarako fa malahelo Jesosy dia rehefa vita izay dia niteny dada hoe ay aleo ary izy raha mitalata amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 na larobia dia kanjo maly ny ona taminy dia niresahako moa ilay izy dia ozy dada hoe joro vavolombelona zany ianao dia za zany ohatrany hoe tsy hoe menatra fa ohatrany hoe za fa nijoro tamin'ny lahady dia niekeko aloha dada alina amin'izay Jesosy teny tamiko amin'izay tamin'ny alina natory
dia rehefa natory dia namonjy fotoam-pifoazana hony. Dia rehefa mamonjy an'ilay fotoam-pifoazana eo dia raha miplasin'ny ampahitan Jesosy anahy dia ohatran'ny hoe party avaria mipetraka. Dia eo zany misy vahoaka satria ohatran'ny hoe fahafantaran'Andriamanitra zany izy fotoam-pifoazana androany. Dia nampahitan Jesosy anahy misy zazakely andeha hijoro vavolombelona. Dia za gaga hoe zazakely io zany nampahitan'Andriamanitra anahy. Dia za hony hoe nanomboka ilay fotoana hoe andaontsika hijoro vavolombelona. Dia nitsangana ilay zazakely dia za hony anahana. Dia ohatra misy fanamanainga dia kanjo antsory ihany. Dia rehefa teo anatin'izay dia nitenen'i Jesosy dia nanomboka teo amin'izay dia hozy Jesosy hoe zao avy ny teneninao. Voalohany indrindra zany aloha dia eto amin'izay zany ny teny nampianaran'i Jesosy anahy teneniko. Teneny hoe le fijoroana vavolombelona tamin'lahady za ihany mijoro iny fa tsy feno ny teneniko ary malahelo Jesosy. Dia tao amin'izay zany dia nitenen'i Jesosy hoe teneno amin'izay ny nataoko taminao nandritra ny fotoana natapaka ny tratranao satria za zany teneniko anao fa maro ny tenenako azay fa tsy avelan'i Jesosy raha tsy teneniko zay na tonga ny tanako ty hoe sitrana. Za zany accidenté tamin'ny tomobile. Dia rehefa accidenté tamin'ny tomobile dia tapaka mihitsy ny tolatratrako. Dia rehefa tapaka ty tolatratrako ty dia nevacuena tany amin'ny HGR za. Dia rehefa teo amin'ny HGR dia za moa tamin'ireny nisan'le crise be le nisan'le pillage be dia be reny zany dia tonga dia nijanona tsy niasa. Dia rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly dia tsy nanana vola fa nisy fianakaviako akaiky zany zay zany mba namonjy anazy zany mba nanome vola satria ao amin'ny asaratsika fa tsy manam-bola dia tsy tafavoaka mihitsy. Dia rehefa tonga teo anatrehan'izay dia Jesosy fa teneniko anareo aloha za zany mpiomana 5 taona. Rehefa mpiomana 5 taona tena natsiaro mihitsy hoe Jesosy satria za nijery olona. Rehefa nijery olona satria tsy zakako mahita zavatra be dia be za koa mbola tsy nafonfanao zao tontolo zao. Dia teo anatin'izay dia tratran'izay loza zay. Dia rehefa tonga teo Jesosy raha sitranao fona aloha za raha zao ny fotoana angalanao anao dia tsy maninona fa vonina fa raha mbola sitranao dia eo ao za Jesosy dia andeha amin'izay ao za. Dia teo anatrehan'izay ny alin'iny ihany raha ny tokony izy tsy navoaka ny hôpitaly fa ndray andro ihany zany ny tokony hoe nijanona ny tokony hoe mbola elaela fa ndray andro ihany dia nasiana écharpe. Dia nitenen'ny dokotera mihitsy hoe tsy vita ny dokotera zany fa tondra takatra mandrakizay satria ty tanako ty zany tena nidina be tena tsy mitovy mihitsy ny vao fa tena midina be mihitsy ty. Dia avy eo zany nody. Dia rehefa nody dia namonjy fotoana paka tamin'ny herinandro masina talata masina dia niteny mpiandro hoe atsangano ny tananao izy fa mino venao fa atsangan'i Jesosy dia mino tompoko. Dia tena raha ny tokony izy atsangana ilay tanako tena finoko fotsiny dia nitsangana fa miverina indray ilay izy. Avy eo dia nanomboka tamin'iny dia nientiny dia nieny foana. Dia avy eo amin'izay dia nisy namako niteny hoe za ozy malahelo be andry fandao hoany anosy Belleville. Raha ny etahako tsy tokony hoany tokony hoe tapabolana lasaka efa tena tsy afaka mihitsy zany na miteny satria mitsokotsana be tato amin'ity tolatratrako ity. Dia lasa nentina tany amin'izay nandritra ny fotoana ny janonako tany 10 andro zany ny séjourko tany dia fandroany andro amin'izay tenenin'i Jesosy amin'izay amin'ny isaky ny amin'ny 10 maraina dia atsangako foana ny tanako hoe iny hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any alleloia masina masina masina. Iny nanaovako exercice foana ny tenenin'i Jesosy dia niakatra ny akanjoko fanaovako taloha lobaka foana chemise fa miverina avy any lasa nanao t-shirt. Dia rehefa teo anatrehan'izay amin'izay dia tonga taty tanaza dia tena ohatra ny niakatra tokanana mpiandry dia alohany anokanana mpiandry anahy dia mahatsiara ny iraka Bertina manko za izy nandray anahy tsy tamin'izany moa fa velona iraka toko hoe ianao sy tokanana satria izany tenen'ny pasteur nivoko hoe ianao sy tenen'i Jesosy fa tokanana zaho tsy tokanana satria tsy ampy ny fianarako tsy maintsy na ianao izy somban'i Jesosy ny fiainanao na ianao manaiky. Dia kanjo teo anatran'izay Jesosy anaiky aro azy na dia fotoana vitsy ny anarako Jesosy dia anaiky kanjo tokoa voatokana amin'ny volana juillet. Dia rehefa voatokana amin'ny volana juillet
23 tany andainiko tamin'ny 2011 zany a dia voatokana soma tsara teo amin'izay nefa ny tenin'i Jesosy hoe zao le nijoroko vavolombelona tamin'ny lahady zany a teneny hoe zao amin'izay ozy ny tenenao amin'ny olona hoe rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra satria inona nangana an'Andriamanitra anao a dia atsangany hoe voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Halleluja, masina 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 Jehovah tompony maro a eniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia izay ny voalohany dia mitsangana tsara mihitsy zany tio fa tsy mety ony le ohatra malemilemy kely sy anona zany dia izay nampianarana. Dia faharoa ao anatin'ny nofo tamin'ny ala ihany io a faharoa nyteneniko amin'izay ozy izy dia zao ny olona ozy mefitra hoe rehefa dada tsinjatsinjaka dia ohatrany hoe dada fa za ozy izy naka ny endrika Jesosy tamin'iny satria zao naka ny endrika dada ozy tamin'iny. Dia zao ozy ny teneniko anareo hitanareo zany tsika le nanao latsakalina voalohany dia misy zany sasany le mandroaka devoly manao short manao kapakapa tena hitako mihitsy aloha mivadiko ny tena za zany tsy afaka nyteny anazy fa tena mivadiko ny tena nampahitan'Andriamanitra na manao short izy dia manao t-shirt dia manao kapa dia lasany dia manao an'le mandraraka rano le hoe amin'ny anaran'i Jesosy le tamin'ireny le voalohany hoe miala satria devoly io dia vita iny dia tsy nijanona. Dia avy eo amin'izay tsika le niteny dada hoe andao tsika le nijoroko vavolombelona tamin'ny lahady iny dia andao anao latsakalina fa androantsika amin'ny 7 alina dia nio manao azy zany dia zany nanao akanjo masina dia amin'ny valo sasa-mahery-dimy zany niomana dia amin'ny 7 latsaka folo tsy haiko fa ohatra misy hery manentana be ato anatin'ny foko ato gaga be mahita mivadiko tena mihaja ny akanjo anaovany tena ohatrany hoe tsara zany akanjo nanaovany tena nanao kiraro tsara kiraro fetina tena tsara tena zary gaga be nahita anazy dia vita iny lasa mivoaka tany nandroaka devoly amin'izay tonga amin'izay ny alina tena faly be dia nampahitany Jesosy anahy zay le hoe Jesosy zany mandehandeha mivezivezy ony izy dia mivezivezy toy izay hoe oy fa hoana dia oy mbola tsy nahita amin'ny pastera mivezivezy ohatry hoe dia misaotisaoty tena mihinjakinjaka anie zany dia ohatrany tsy haiko ohatrany aimolion le niteny hoe ohatrany hoe misy voanjo ohatrany hoe mihinana voanjo pastera sa ohatrany hoe misy voanjo zany sady mihinana voanjo dia misaotisaoty mivezivezy tena mbola tsy nahita ohatry zany tena hatramin'izay nahavelomako ohatry zao tsy mbola nahita sary ohatry zany dia mivezy hoe zay mihitsy nytenen'i Jesosy hoe za mihitsy ozy izy mifaly misaotisaoty iny tamin'ny alina ny tenenana anazy zany za mihitsy ozy izy iny mame voninahitra anao ozy tiako ny midera anao ozy tiako ary indrindra indrindra za nafarako anareo fa malahelo ny Jesosy satria zao tanareo moa intsika hoe vao vita ny kabarin'ny président iny teneniko anareo iny lahady iny tamin'iny mihitsy ny tena tsy namelany Jesosy anahy fa satria ony misy ony any anatin'ny tokantrano any manao fitaovam-bavahana sasany zany tsy haiko ohatrany hoe tsy mame voninahitra an'Andriamanitra ny akanjo fa manao sasany zany tsy haiko ohatrany hoe sasany nga manao akanjo mandry sasany manao akanjo tsotra tena manao akanjo ratsy ony dia ny tena mihitsy Jesosy manafatra ony fa rehefa misy an'le fotoana satria moa tsika zany mbola anatin'ny confinement satria mbola 10 any zany rehefa mivavaka ony dia manaova ony nareo akanjo tsara fa tsy tiany Jesosy ony zany rehefa mandeha manompo an'Andriamanitra koa raha nananao zany akanjo zany fa famezam-boninahitra an'Andriamanitra moa zany akanjo zany tsara tare fa tsy hoe anananao le akanjo dia akanjo ratsy zany tsy tiany Jesosy ony zany dia mampaherantsika zany satria Jesosy faly amin'izany rehetrarehetra zany dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra rery any amen. Vavaka tsika tompoko Jesosy sotranao satria tafajoro vavolombelona teto raha fineona tamin'ny dada maly ohatrany salasala hoe Jesosy ataoko ahoana indray mbola hipotra aho satria tsy hoe menatra nefa kosa tompo nasehonao alina ny tenenao fa tsy maintsy ambaranao zany ary tsy avelanao satria anananao trosa fiderananao fanomezam-boninahitra anao hoe voninahitra an'Andriamanitra dia tsy maintsy manangan-tanana ambony ny olona rehetra
ary indrindra Jesosy famezam-boninahitra an'Andriamanitra na mandroaka dia voly na manao ina dia tsy manao aza tsy rampina fa tsy maintsy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fitafiana mendrika amin'ny fiderananao. Sotra Tompo malalo, sotra satria voambarako ny voninahitra ao, voambarako satria takinao mafy dia mafy anahy tsy tafatompona atry ny latsinainy atsy ny lahadiala latsinainy efa atry ny alina raha mbola teny tsy maintsy miteny ianao. Jesosy falo ny foko mina fa ho tafapita zany, ho tafapita amin'ny olona rehetrarehetra izay mandre an'izany fa tsy maintsy ajaina ianao, tsy maintsy homem-boninahitra ianao satria misy olona manimbazimba anao hitanao izany dia mangataka amin'ny anaranao Tompo anatanteraka an'izany mba ho voninahitra ianaranao. Dia misaotra Zoko malalo, misaotra raha mbola nitenenako hoe aza matahotra ianareo fa indra omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga fataperan'izao tontolo izao. Dia ho an'ny olona rehetra izay tenenanao ihany koa dia tsy hijanona fotsiny amin'izao ry Tompo fa nambara ny voninahitra satria mahery ny Andriamanitra ivavahanay. Dia misaotra Tompony amin'izao fotoana izao satria sitraponao nahatongava ny mpanomponao teto dia ny voninahitra sy ny haja ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina. Amen. Tompo raha marina tokony hisy asa ao ambany eo zay amin'ny fitro. Asina asa asina asa ihany ny ao ambany eo satria mbola manana fotoana kelitsika zao ary fantatro fa misy marary tonga eto na ny ambany any na aty ambony aty dia mamonjy asa ianareo nefa tadideo tsara zay voalaza teto androany fa io zaza io zaza kely itenenany dia mba manaovany zany rehefa raha alina hoe Jesosy mba tongafa ty aminay, mba hiteneno mba hitsio fa manana olana be dehibe na mba sitrano jereo nefa izy Jesosy mihitsy ny teny taminy hoe hisakafo any aminareo hoe tsy ho zaza io ny manao hoe tongavany aminay, tsy nangataka an'izany izy fa etaeta mihitsy zany ny Jesosy teo any amintsika, tena etaeta mihitsiny fa dia anjaranao mba manao hoe Jesosy mba dovy tahaka an'iny zaza iny aho manana etaeta mba teona aminao fa vadiko tsy eo lasa n'olona na maditra na masika tsy tantonao zany. Dia tadidio ny teny Jesosy tamin'ny zaza teo hoe na tsy mangataka akory azy anao efa fantatro zany. Le fono mihitsy zany akaiky atsika, anjarantsika mba meona aminy, ka rehefa meona amintsika dia zao no ataoko aminareo androany. Manao niritsika fa 5:20 Jesosy mpitarika endry ianao firanany fifoazana, tatanao ny dianay zay tena manakorotana ny sainay mba tsy ho silafaka ity andalana zay, so very so misaraka so miady fa ny devolom-piazanay mela pandrika arovo ry tompony fanahinay. Ary rehefa miandininy faharoa hoe toroy sy ampio ampianaro zay ho titoko ny teninao mba ho fiarovana mafy ho anay ny baiboly soa taminay. Io le baiboly zany araka ny teny teo dia velarina rehefa atory fa tsy atao ondana, ary ny baiboly soa taminao dia amin'ny fotoana io le hoe fa ny devoly miazanay mamela pandrika arovo ry tompony fanahinay vonjeo zay dia eo tsika mametra tanana milohatsika tsirairay avy fa mbola misy asa ihany ary rehefa avy eo andininy voalohany sy faharoa tsika no alohan'ny tsodrano ary ny andininy faefatra orinan'ny tsodrano hoe fanahy masina mpanavao midina anjaka aminay ampianatra aminay ny fiainana vaovao tsangantsika rehetra.
afaka andalana sao ferizana Jesosy mitarika etiana tatanona ulidiana fa tsy osolo afaka andalana sao ferizana alide kurimiazana mamera patrika ruviry tokony fanaina onjeza jeso tsarotsy ampio ampianariza oditoko anitenina aufiaruvana mafioana i baibuli sotamina toroisy ampio ampianariza oditoko anitenina aufiaruvana mafioana i baibuli sotamina Panite pulimiasana mamela patrika ruviri tukuni fanaina onjeza jeso Panite pulimiasana mamela patrika ruviri tukuni fanaina vavakisika misotra Jesosy misotra zay va tena resy lahatra fa ny mitsinjatsitsaka mihitsy ny tena fiderana tianao satria ny herinay rehetra tsy ambikitra ny fonay rehetrarehetra totorebika zany ny atao fiderananao ary nampianatra anay anao androany fa ira dimy be zao no angatahnao isa tokantrano ho ataonay tsirairay avy tonga saina tokoa zay Jesosy amin'izany satria ay tena tianao mihitsy ny miaraka aminay eny trano kaiky parivan'ny andro parainan'ny andro ary tena tianao no mandany andro sanatria amin'ny fitenenana hoe misary adala fa tena ny manafosafo anay manakaiky anay manampitamby anay mihaino vavaka zany ny zavatra tena tianao aminay Jesosy ka dia ny angatahako aminao ara tompo raha misy marary any fa mbola hisy asa rehefa avy eo tongavany ampoly sahady ianao zao sy trano sahady mba ho fantany fa teninao ny teto afatra eo ny teto ka zay mandray ny teninao sitrana mihoatra noho izany Jesosy ao anatin'ny fona eo misy afo be ao tsy mety io fa midonaka isan'andro san'andro mamay ny adi-tsaina ny adi-panahy tokantrano ny mpivady miady fandrafo mihitsy fandroaka tsy misy ainay zany Jesosy mba tsy dio tahaka nyreto olona ny joro-vavolombelona reto zany mba tsy dio mino zay fa nyteninao koa tamin'ny mpiandry anankiray nolazainao zany Jesosy ary zay mino dia mino ny teninao fa ho any aminareo any andamina zay manahirana anareo rehetra tantereo zany Jesosy tantereo zany fa afaka aminao zay 2 minitra dia 2 minitra monja tantereo aminay ny teninao Jesosy hoe inona ny tianao mbola ataoko aminao sotra Jesosy elo iarany vavaka i tompo
Sotra Jesosy. Sotra. Mino zay efa voarainao zany. Hitondra zany valina zany ianao ny isa tokantrano isa mbaravarana Jesosy. Andro andy. Sotra Tompo. Sotra. Sotra Tompo. Ny anaranao masina no ngatana izany. Raina izay ny an-danitra. Ho masinany ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao. Atao any sitraponao. Ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meona inoniana sahazavana. Ary mamelana elokay. Tahaka ny namelana izay meloka. Ary iza mitondra ny vakabana. Anafana miratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery. Ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrano. Ho Jehovah tompony maro aminao. Aza matahotra. Aza matahotra. Aza matahotra. Ary aza merikerika foana. Fantatro fa merikerika ianao. Fa sady mbola ombanao any ano amonjy anao hoe tena loko ny vavako zany ho ianao Jehovah ka tsy maintsy tanterahako. Tsy noho ny aminao ny anaovako zany fa noho ny anarako masina. Jesosy okonao malala. Le mamangy isa-tokantrano ane hiteny aminao isan'andro hoe ny fiadanako. Tsy hay izao tontolo izao mena fa omeko anao zany. Sotra Tompo. Anao ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Fanahy masina fanavao vidina re antsakamina ampianatranay ny fiainam-baovao hipetra tsy sarakana. Fanahy masina fanavao vidina re antsakamina ampianatranay ny fiainam-baovao hipetra tsy sarakana. Fanipaniray voliny azanay mamela mavipiana romiri tompony fanahina onjezay Jesosy. Fanipaniray voliny azanay mamela mavipiana Sotra Jesosy, misotra Jesosy, misotra Jesosy, misotra Jesosy, misotra Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro. Endrika voninahitany rehetra amin'ny tanteraka tokony izany. Amen. Lesy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia ilazanantsika rehetrarehetra fa izay fitompavahana izay dia miverina raha hariva amin'ny 3 amin'ny fotoana fombantsika fivoazana mba ho reny izao tontolo izao sy ny havantsika rehetra any ampitan-dranomasina. Sotra Tompo. Tontolo izao no ahitanareo fahoriana marobe kanefa tsarovy fa izy
izao o Jesô efa nandresy izao tontolo izao ety aminy izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana marobe kanefa tsarovy fa izao o Jesô efa nandresy izao tontolo izao itazonako anao ataoko samy hafa tokoa ireo mpanompoko sy ireo tsy mpankato fa mafiloatra indrandray ny fitsapany izay mantso kanefa fantatro fa ianao Jesô
gitara ary ny lokanga raha ho fembaly ilanto tsara koarindraoko ny dia asiola mako mba hovia ho fiterana trany atrany andany trany fateraka ho antsika ilay pary sandrato reny feo hanandradrafo ilay mpanjaka dendreo ny gitara ary ny lokanga raha ho fembaly ilanto tsara koarindraoko ny dia asiola mako mba hovia ho fiterana trany atrany andany trany fateraka ho antsika ilay pary famutena Mesia rentewiraina famendrika ho antsika le famutena voninay troanao teraboanao ny tompo manandazako reny tany amandanitra voninay troanao teraboanao ny tompo manandazako tani amandanisa andao iaraka itera ifali fatungan famutena